La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Naharitra ora maro ny fifampidiniana teo amin'ny solotena malagasy nitariny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo délégation frandray androany tetsy amin'ny lampany andafavaratra mahakasika ny famerenana amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimby indiana. Tsy mbola nisy ny fenkevitra nivoaka tamin'ity androany ity. Nitondra vahaolana manoloana ny olona ny famokarana herinaratra sy famatsin-drano tao antsaranana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fitsidiana tany antoerana Omaly. Nambarana tamin'izany fa atomboka ny fanamboarana station de pompage. Eny anivon'ny anteny meram-pirenena teti-bolona mpanjakana ho an'ny taona 2024 amin'izao fotoana izao. Iroso amin'ny asam-bomera ireo solombavambahoaka. Nisongadina ao anatin'izany famalina ny etaetam-bahoaka indrindra mahakasika ny lafiny sosialy. Tsara ny vokatra sainganina ny vidiny akany ireo exportateur ao Toamasina ny vokatra letchia amin'ny taona 724 ity. 200 ariary ny iray kilao amin'izao fotoana izao raha toka aharitra 2 herinandro eo ny fitaom-pihitazana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena natomboka omaly ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena any Algérie. Miisa 5 ireo kandida ifanandrana amin'ny 12 ny volana desambra izao. Fifidianana izay tsy pahan'ireo vahoaka algériana. Nadidin'ireo avitra. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao naharitra ora maro ny fifampidiniana teo amin'ny solotena malagasy izay nitarihan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo délégation frantsay androany tetsy amin'ny lampany andafavaratra mahakasika ny famerenana amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy. Tsy mbola nisy ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ity androany ity. Henri Florio. Rehefa nitaka ny hiverenan'ireo nosy ireo isika malagasy tamin'ny taona 1977 namoaka fehi-kevitra ny firenena mikambana ny tokony hamerenan'ny Frantsa amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo. 70 taona aty aoriana moa ny firenena mikambana io fehi-kevitra io, mbola tsy tontosan'ny Frantsa nefa izany. Tontosa androany ary naharitra ora maromaro ny fifampidiniana teo amin'ny solotena malagasy izay notarin'ny premier ministre Antsay Christian sy ireo solon-tena frantsay izay nahitana ireto délégation ireto: Erscure Marcel, chargé de la coopération régionale de l'océan Indien; Bouchard Christophe, Suquet Arnaud, sous-directeur océan Indien à la direction d'Afrique et de l'océan Indien; Ortolan Didier, sous-directeur du droit de la mer, direction des affaires juridiques et au niveau du ministère de Rambaïn français; Maréchal Rémy, directeur d'Afrique et de l'océan Indien et au niveau du ministère de Rambaïn français. Ity fiaonana ity izay nentina nandinina amin'ny amerena ireo nosy malagasy ireo amintsika malagasy. Nanomboka tamin'ny 6 ora maraina ny fiaonana teo amin'ny rotonta izay nirava tamin'ny 4 ora sasany tolakandro. Fotoana ihany koa izay tsy azo ny mpanao gazety natrena sy nalaina sary. Raha ny nambaran'ny solon-tenan'ny délégation frantsay, mbola izy fiaonana manaraka aorian'ity fiaonana ity. Monsieur le Premier sera bien voulu en tant que ministre des Affaires étrangères par un Mandray tsara nay ny Premier ministre no sady ministry ny raharambahiny malagasy nandritra ity fiaonana androany ity. Manantena izahay fa handray tsara nay koa i Madagasikara mandritra ny fiaonana manaraka. Manantena ny fiaonana any Frantsa koa isika izay mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana natanterahana izany. Fa isa nefa ny fiaonana manaraka. Ireo filoha anankiroa dia manantena fa hivondrona ary asa isika. Ny fijerintsika amin'izao dia ho taratry ny ho avy. pour innover. Donc maintenant, tournons les regards vers l'avenir. Nilaza ankilan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta malagasy fa isy fanambarana ho avoaka aorian'izao fiainana izao izay hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany. Ny fitakina ireo nosy malagasy ireo
izay fanehoana ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara sy ny fitiavan-tanindrazana. Tokony iray feo isika malagasy iray manontolo, ifanometanana ihany koa amin'ny fanehoana amin'izao tontolo izao fa tia tanindrazana sy manana ampo-pirenena, indrindra fa amin'ny fiandrianam-pirenentsika isika malagasy. Nitondra vahaolana manoloana ny olona ny famokarana herinaratra sy famatsina rano tao Antsiranana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fitsidiany tany an-toerana omaly, nambarany tamin'izany fa atomboka ny fanamboarana station de pompage. Yves Richard. Mitony fandraisana fepetra sy ny fitadiavam-bahaolana ataon'ny fitondram-panjakana amana ny olana ny famokarana herinaratra sy ny famatsin-drano manerana ny Madagasikara. Isan'ny tsy nadian'ny filohan'ny Repoblika tamin'izany ny tao Antsiranana, izay ho tsinjaraina amin'ny sara mirary manerana ny vokotany any an-toerana. Ohatran'ity le boaty, satria nareo dia mampiasa petrôly, mampiasa jiro kapoka, ary laboziny anaovan'ny miakiny kolonga ny enti-mody marina sady tsy marina. Ka tsy mampiasa an'izay tsony nareo fa apetratsika eo anivon'ny vokotany. Misy anankiroa ny fanaovana anazy ity dia ny voalohany dia mandoa 10 000 ariary isam-bolana alotsikelikely, dia mandritra ny rotolo dia azonareo maimapony ity. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia misy indray ny mandoa 100 000 ariary, dia avy eo mandoa 5 000 ariary isam-bolana, dia mandritra ny 12 volana dia azonareo izy io. Tsy vidina indray mandeha zany fa alotsikelikely fa misy vola kely aloha voalohany. Mety sa tsy mety? Tsy ny famokarana herinaratra ihany, nitondra vahaolana manoloana ny famatsin-drano ao Antsiranana ihany koa ny filohan'ny Repoblika. Raha toka 4,4 alina metatra toratelo ny filana rano any an-toerana, tsy marak'izany ny toeram-panadiovana na ny station de traitement izay tsy mamokatra afa-tsy 4,1 alina metatra toratelo. Izany hoe 4,000 metatra toratelo isan'andro ny ao maro maniry ary 1 alina metatra toratelo ny any sahasifotra. Isy manoloana io ny fanamboarana station de pompage vaovao ampitomboana ny famatsin-drano ho ny filohan'ny Repoblika. Ansotsika eto amin'ny tenanareo fa maloto satria ny zavatra natao teto efa tamin'ny 1925 zay ny fanadiovana ny rano. Toy izao tsy mendrika isotro rano maloto ny vahoaka ny tiako. No ataotsika dia eo ny jirama maharitra kely alohatsika satria ny asa ho atao dia haritra volana vitsivitsy. Mba tsy ampijaly rano atsika etsony dia hitarika rano tsika avy any Namaki hoentina makatsia Antsiranana eto Diego 1 dia mamazo rano fisotro madio nareo anaovantsika ho atombotsika zao ny etude ary atomboka amin'ny volana vitsivitsy ny fanaovana an'io dia tsy hijaly rano tsony nareo manitra amin'ny taona maro ifanesy. Zay tantanako ny firenena. Etrena sa tsy etrena? Nampafantaran'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fitsidiany ihany koa ny fanombohany tetika SAPADEV na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre ao Antsiranana. Tetikasa izay anatanterahana ny fampitaovana sy ny fodrafitrasany an-toerana tondrokady, ny lalakely, ny tsena, ny abatoara sy ny maro hafa. Efa eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 amin'izao fotoana izao. Iroso amin'ny asambomera ireo solombavam-bahoaka nisongadina ao anatin'izany ny famaliana ny etaeta-bahoaka indrindra mahakasika ny lafiny sosialy. Henri Florio. Teboka maromaro no misongadina ao anatin'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 izay efa tonga eny anivon'ny solombavam-bahoaka ankehitriny. Miroso amin'ny asambomera ireo solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao mikasika ity teti-bola-panjakana ity. Isan'ny teboka misongadina ao anatin'izany ny famaliana ny filan'ny vahoaka indrindra fa ny sosialim-bahoaka. Ny teti-bola isaky ny secteur, zany hoe eo amin'ny ministère zany dia ny 28% ny budget panjakana dia miatraika any amin'ny ministère misahana ny resaka social. Ny 100% dia mipaika any amin'ny ministère misahana amin'ny fambolena, ny fiompiana sy ny industrie, zany hoe mpamokatra zany. Ary ny 100% ihany koa
dia mipaika any amin'ny secteur izay misahana ny fandriam-pahalemana. Zay anankitelo zay zany tena nisongadina ary tena petraka mahazo ino moa zany famatsim-bola, mahazo budget ngeza be tamin'ity teti-bolam-panjakana ity. Fa ankoatra izay, nojerena manokana ihany koa ny mahakasika ny mpiasam-panjakana sy ny fampandehanana raharaha. Nijery ny mpiasam-panjakana ny fitondrana ankehitriny satria raha jerentsika ihany koa ny cadrage macro budgétaire izay ao anatin'izay loi de finance 2020 zay dia nahitana fisondrotana hatramin'ny 12,6 ny natokana ho an'ny mpiasa sy ny fonctionnement zany eo amin'ny mpiasam-panjakana sy ny ministère rehetrarehetra. Andrasana araka izany, ny fandiniany ny solombavambahoaka ity teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ity, ary ny fandaniana izany eny anivony antenimieram-pirenena, mialohany andefasana azy eny anivony antenimieran-doolona. Vola mitetina 700 tapitrisa dolara no nakatoavin'ny banky iraisam-pirenena androany entina anavozana ny RN44 sy ny RN12A. Nitotosaina tamin'ity androany ity ny fanaovatsy ny momba izany miantarandriana avy mitondra ny antsipiriny zay. Taoriany famatsiany fitondrana malagasy ny ampany amin'ny fanamboaran-dalana RN44 androany namatsy vola amin'ny famitana izany ihany koa ny banky iraisam-pirenena. Vola mitentina 700 tapitrisa dolara hanavozana manontolo ny RN44 ary hanampiana ny fanavozana ny RN12A no nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena. Totosaina androany ny fanaovatsy ny mikasika izay niarahana tamin'ny solotena ny banky iraisam-pirenena, ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Nous cesserons de remercier. Isaoranay ny banky iraisam-pirenena amin'izao famatsim-bola izao. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana Madagasikara izao ary maneho famanoana hatrany amin'ny lafiny rehetra amin'ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. Etsy ankilany, namaly ny resaka nandena nolona ny lalam-pirenena faefatra amby 700 iny ny ministra tompon'andraikitra raha nanontany ny mpanao gazety ny momba ny fitohizany asa. Za aloha gaga ihany satria hoe lasa daholo le matériel fa raha angamba le olona rehefa mandalo matory satria latsy fogna ila lalana makany amin'ny RN44 iny fa mipetraka eo amin'ny sisiny arabe eo daholo ny matériel. Mikasika ny tetikasa fantatritsika tsara fa anaty fananaovana tetikasa dia mazava tsara ny hoe fetomboan'ny asa dia misy programme mazava fanatanterahana azy. Entreprise antsika miteny zao dia anatin'ny phase d'installation chantier. Ao anatin'ny contrat ny entreprise telo volana izy manao an'izay installation chantier zay raha fahafantarako azy angamba mbola tsy tapitra izay telo volana izay amin'izao miteny zao ary après aorianan'izay telo volana izay izy manomboka ny asa rehefa mipetraka daholo ny installation chantier. Ny resaka tetikasa misy fepetra maro niraisinao anatiny araka ny voalaza teo ny mpamatsy vola manana ny fepetra tokony hajaina ao anatiny eo. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay hoe na plan de gestion environnementale et sociale zay ny mametra ny fampiasaina ny teti-bola lehibe toy izao fa tsy sanatria akory ny hoe androany no manomboka ny asa no mahazo ny taritasy fanomboana ny asa ny entreprise dia rapitra izy tonga dia mandeny amin'ny arabe eny dia misoroka lalana sy ny rehetrarehetra fa misy fitsipika daholo fanaovana tetikasa. Tsy ny lalam-pirenena faefatra amby 700 ihany na mafisy ny famizotra araiky ny tokony ho izy avokoa ny fanamboaran-dalana ny totosaina amin'izao fotoana izao. Tsy ahivina, tafiditra anatin'ny tetikasa fampifandraisana ny resaka fifamoivoizana ireo fanamboarana atao maro. Isan'izany eo amin'ny faritra Laotra Mangoro, Anosy sy Atsimo Atsinanana. Misy ny fanavaozana ny lalana mindrefy 770 kilometatra 310 kilometatra amin'io anatin'ny RN44. Ity farany izay mampitohy ny toeram-pamokarana ao Ambatondrazaka sy ny faritra Laotra Mangoro. 530 kilometatra kosa ho an'ny RN12A izay mampifandray ireo distrika ao amin'ny faritra Anosy sy Atsimo Atsinanana ary tetezana manambondro amin'ny RN12A io. Anatin'ny tetikasa fampifandraisana io ihany koa ny fanavaozana ny lalana 500 kilometatra ny amin'ireo faritra telo ireo.
Mahakasika ny fanotofana tany etsy Andotam-penaka izay efa nitanterana taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao nanambara ny talejerenaliny Apipa tamin'ity androany ity fa tsy nahazo taratasy fahazon-dalana ny hanototra ny tompon'ny tany ary tsy manara-dalàna ny fanotofana. Efa misy ny fepetra ny raisin'ny tompona ndraikitra amin'izany. Miantarandriana. Tahaka izao ny fefy eto amin'ity toerana iray ity eto Andotam-penaka. Fanotofana tany amina velaran-tany lehibe no misy ambadiky ny fefy. Raha ny tetỳ an-toerana tsy misy ny taratasy maneho ny fahazon-dalana. Namafisy ny tale jeneraly ny Apipa ihany koa androany fa tsy nahazo alalana ny hanototra ny tompon'ny tany. Voasikajo tsy manara-dalàna araka izany ity fanotofana tany eto ity. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny dingana fandraisana fepetra manoloana an-draharaha raha ny fanazavana trany. Tsy nahazo any ka tsy nahazo alalany fa efa mikarakara zay zao ny anasaziana ny olona io satria miasa amin'ny alina izy hitanao fa miasa amin'ny alina zany alatra zany dia araka ny teniko teo hoe tsy nahazo alalana dia misy fahatsoana zany zay ny ataony dia tokony sanctionnena le olona dia efa mpikarakarana azy zay dia teo aloha moa zany amin'izao fotoana dia manara-baso foana zay isan'ala mandefa olona eny mandrapavoaka n'le arrêté de sile fosele eny io. Araka izany entitra ny eo anivon'ny ministera tompona andraikitra ny amin'ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena. Efa maro ireo fanotofana tany tsy nanara-dalàna na ato teto an-drenivohitra. Tsy aivina, tsy maintsy manaraka ny dingana fangatana ny fahazona taratasy fahazon-dalana ny hanototra. Isan'izany ny fampidirana fangatana ny amin'ny komina. Aorian'izay ny komina avy eo no mandefa izany any amin'ny voamera momba ny fanotofana izay ny Apipa no miandraikitra ny fitantanana ny amitota taratasy manao tatitra amin'ny alalan'ny fanapa-kevitry ny komisiona ary aorian'izay mamerina izany any amin'ny komina raha toa ka ankatoavina na tsia ny fangatana fanotofana io. Tontolon'ny fampianarana nanolotra fitaovana ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara ny Agence Française de Développement izay miara-miasa akaiky amin'ny ministera tompona andraikitra. Hojerena manokana ihany koa ny fomba ampiakarana ny tany ankizy amin'ity sy manaraka ny taranja siantifika. Gaëtan Andretsilavo. Faritra valo, Analamanga, Vakinakaratra, Boeny, Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Vatovavy fito Vonany, Atsimo Andrefana sy Matsiatra Ambony no isitraka ny tetikasa AQUEM na ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara miaraka amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Tanjona ny amporosihana sy amolavola ireo mpianatra ho tia ny taranja siantifika. Entina ampiroboroboana sy anaingana indray mandeha izay fitiavan'ny ankizy izay taranja siantifika manokana, ny fizika chimie, ny matematika, ny géographie ao anatin'izay ary ny sciences naturelles indrindrandrindra mba ahafahantsika mampiroborobo manampy ny ankizy manamora ny fanovozam-pahalalana. Fitaovana marobe nomena ordinateur satria amin'izao zany dia afa firoborobon'ny teknôlôjia ao anatin'ireo ordinateur ireo ny fitoatin-desona rehetra sy ny fampiasana izay ilain'ny ankizy tsy mandika lesona intsony fa tonga dia ao no mijery dia misy ny fitaovana ilaina amin'ny laboratoire izay azo miaraka amin'izany. Ny laboratoire dia kirakiraina tsy teorika intsony fa ny ankizy no mijery mikirakira ahafahany mahafantatra ny tena zava-misy marina amin'ireo taranja siantifika. Ny ena ny faripahaizan'ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana. Ny ena ihany koa ny tahan'ireo mpianatra misafidy ny taranja siantifika ny ampianarana, indrindra ny vehivavy. Raha ny taremarika azo, latsaky ny 20 isanjato ireo misafidy io taranja io eny amin'ny lycée. Il faut reconnaître que les matières scientifiques sont aujourd'hui négligées à Madagascar. Tokony hiaiky isika fa atao ambanin-javatra ny taranja siantifika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanao ambanin-javatra izany ireo mpiara-miombo nantoka sy mpamatsy vola ary isan'izany ny tenako. Eo ihany koa ireo mpianatra ary izy fiantraikany amin'ny ho avy izany. Ankehitriny, latsaky ny 20 isanjato ny mpianatra no misafidy taranja siantifika eny amin'ny lycée. Niroso amin'ny fomba fiasa vaovao ny AFD sy ny ministera, hanomezana aina ny fampianarana siansa any amin'ny collège sy ny lycée. Isan'ny ampiasaina amin'izany ireo fitaovana informatika miaraka amin'ny médiathèque scientifique. No avozina ihany koa ireo laboratoire ahafahana manao fampiarana. Avec des médiathèques scientifiques, en s'appuyant sur la rénovation de laboratoires scientifiques pour permettre des travaux pratiques.
araka izany anampy ireo mpianatra ity bebe kokoa ny taranja siantifika ireto fitaovana nomena ireto. Ireo mpianatra izay afaka mampiatra avy hatrany ny fianarana aratoviny any amin'ny CEG sy ny lycée. Miantso ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra araka izany ny minisitra tompon'andraikitra hisafidy sy ho tia ny taranja siantifika. Alefa amin'ny mpianatra indrindrandrindra ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra mba ho tia ny taranja siantifika ary amporisika ny ankizy indrindrandrindra ary miantso ny ankizy vavy mba tsy hanao hoe sakana ny taranja siantifika ho an'ny lehilahy fa natokana ho an'ny rehetra, ho an'izay miezaka sy manana fitiavana dia afaka mahay sy mahafehy izany taranja siantifika izany izay ilaintsika ho an'ny fampandrosoana. Alefantsika ny zanatsika tsika ray aman-dreny ho tia izay taranja siantifika izay ary ny mpampianatra ihany koa amporisika sy hiezaka mba ho tia sy hahafehy misimisy kokoa izay taranja siantifika izay. Sekoly misa 10 no azo fampitaovana manerana ny nosy, 420 ny lycée ary 450 ny CEG. Fampitaovana izay ahitana fitaovana ho an'ny laboratoara misy 30. Guide pédagogique 900 ho an'ireo mpampianatra ny taranja siantifika, 900 ny kit ho an'ireo mpampianatra ary misy 100 ny armoire. Isy ihany koa ny fampitaovana nomerika ho an'ny lycée misy 20 sy kolejy misy 9 izay ahitana fitaovana mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny fivoaran'ny teknôlôjia maro. Lafim-baovao hafa kosa indray, maro ny fitarainana azo manoloana ny fisotro ronono manoloana eo nampahafantatra ny zon'ny mpiasam-panjakana sy ny zon'ny mpisotro ronono tamin'ny alalan'ny hetsika lobary andasy mahakasika ny fikarakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ny teo anivon'ny service régional de la solde et des pensions faritra Vakinankaratra. Miantarandriana. Tsy fisitrana ny zon'ny mpisotro ronono ara-potoana, tsy fahafantarana ny ampahambetsaka amin'ny karazan-jo, teboka lehibe miteraka ny fahaverezan-joan'ireo mpisotro ronono eto Madagasikara io. Entina natsarana sy hanamorana ny fisitran'izany, nanatontosa hetsika lohabary andasy mikasika ny fikarakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ny teo anivon'ny service régional de la solde et des pensions faritra Vakinankaratra. Ny eto amin'ny distrika Ambatolampy no anatanteran'izany izay nanomboka androany ary farana Rampitso. Teboka maro ny jerena mandritra io. Fanazavana kasika zo mpiasam-panjakana rehetra azo fisitrahany mandritra ny fotoana iasany. Fanazavana ireo zo tokony hositrahany ireo mpisotro ronono. Fanazavana ireo tetiandro fikarakarana izany ireo tokony tandremana ary tena tanjona amin'ilay izy moa izany dia hoe rehefa tonga fotoana hisitrahana ilay zo dia mba sitrahana ilay izy ao anatin'ny famorana tanteraka ao tany Vakinankaratra tany Antsirabe no bataina aty dia vita daholo izay asa rehetra atao any Antsirabe, ny fandraisana dossier, famahana olana, famalina fanontaniana, fanarahana dossier, famoahana vide crédit, domiciliation salaire ary zavatra anankiray be atao ihany koa dia ilay recensement des pensionnés. Tafiditra anatin'ny hetsika fanatsarana sy fanovana fomba fiasa eo anivon'ny fitondram-panjakana izao hetsika izao ary toy amin'ny distrika maro. Mandridina ny 700 no andrasana ato anatin'ny 2 andro. Tsy ahivina mandrina ny 770 ny isan'ny mpisotro ronono eto amin'ny faritra Vakinankaratra raha ny antontanisany volana Jolay 2024 teo. Ampahambetsaka amin'ireo miisa 570 no eto Ambatolampy. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny toeram-pisakafoana voalohan'ny KFC eto Madagasikara. Toeram-pisakafoana fantandaza maneran-tany ny KFC ary mampiavaka azy ny tsirony akoho ho an'ny Madagasikara manokana. Ao amin'ny tanà Waterfront Ambodivonany misy izay KFC voalohany izay fanantena. Rehefa ilany andrasana, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny KFC voalohany eto Madagasikara, etsy amin'ny tanà Waterfront Ambodivonany. Ny KFC izay toeram-pisakafoana isan'ireo lehibe sy matanjaka indrindra maneran-tany, niatomboka tany Etazonia ny taona 1970 sy 1970. Ankehitriny, hita amina firenena misy 570 ary ny 770 amin'ireo dia aty Afrika. Ny tsirony akoho ny tena mampiavaka ny KFC amin'ny fampiasana ny 11 herbes sy ny épices secrètes. Ny sakafo amin'ny KFC eto Madagasikara izay mitovy amin'ireo KFC rehetra maneran-tany.
Ouvrir un restaurant comme KFC nécessite... Ny fanokafana toeram-pisakafoana toy ny KFC dia mitaky fahaiza-manaon'ireo mpiasa izay mahazo fiofahana manokana. Eo ihany koa ny fampiasana ireo akora, mitovy amin'ny KFC rehetra maneran-tany amin'ny fanamboarana ireo burger de poulet. Misy ny boky nandraikitra ajaina mitovy maneran-tany izay manerana ianaraka ireo firenenkafa, ny fametrahana sy ny fanajana ireo fenitra rehetra ireo izay mila fotoana maro. Izay no nahatonga ny asa nandritra ny 5 taona mahery vao tonga amin'izao fisokafan'ny toeram-pisakafoana izao. En travaillant sur le projet d'arriver aujourd'hui à être capable d'ouvrir ce restaurant. Araka izany, ny sakafo rehetra hita amin'ny toeram-pisakafoana KFC maneran-tany dia hita atao amin'ny KFC Ambodivona ao amin'ny tanà Waterfront. KFC dia toeram-pisakafoana spesialista amina akoho, izany hoe abazina akoho avokoa ny zavatra rehetra ho antsika ao anatiny. Dia misy karazana sakafo maromaro ohatra hoe ny morceau ana poulet, izany hoe ny pilon, na ny aile, na ny blanc de poulet. Misy popcorn ihany koa, popcorn vita avy amin'ny akoho. Dia ny hamburger azony izany no tena mampalaza, misy an'ilay hoe rounder, sizzler. Ilay akoho ampiasana rehetrarehetra atao amin'ny KFC dia tandraraha pioky malagasy no miokan'ireo akoho rehetrarehetra ireo. Izy io dia nampandalovana fanamarinana sy setra maromaro satria araka ilay nilazaina teo dia misy felitra manokana sy fepetra takin'ilay siège amin'ny KFC avy any amin'ny Madagascar. Dia manaraka an'ireo felitra ireo na ny bâtiment, na ny fomba fiompiana, na ny sakafo mihinana azy, na ny isan'olona miasa ao an-toerana ary. Faharoa ny legioma rehetrarehetra satria mampiasa izahay salady, voatabia, tongolo, ovy sy ny sisa sy ny sisa. Dia mbola mpamboly malagasy avy any Tefy ihany koa no mamokatra ny matière première. Mandray anjara amin'ny fanampiana ireo vondrona sahirana ihany koa ny KFC amin'izao fisokafana izao. Ireo sakafo rehetra tsy lany isan'andro nefa mbola tsara dia atolotra ho ana vondrona sahirana manodidina ny toeram-pisakafoana ary isy ny fiara-miasa amin'ny vondrona mpanara-maso mba tsy hisiny ny fanararaotana ahatonga ny traçabilité ho voafeh. Araka izany tonga soa eto Antananarivo ny fianakaviam-ben'ny KFC. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika ny vaovaon'ny fambilezan-kevitra ho amin'ity androany ity. Eo ihany koa ny tantaran'ny RMA Analakely. Rehefa avy eo ary. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tsara ny vokatra sanginena ny vidiny akany ireo exportateur automasina ny vokatra letchi ho amin'ity taona 2024 arivo ity. 200 ariary ny raiklao amin'izao fotoana izao ary aharitra 2 herinandro eo ny fitaom-piotazana. Henri Florio. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly 17 novambra alina tao Tomasina ny taom-piotazana litchi ho an'ity taona ity. Tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny na amin'ny fahamasahana na ny abeny. Manodidina ny 570 sy ariary taona no tanjony fanondranana amin'ity taona ity. Raha toa ka sambo roa no hitatitra izany, miala avy ao amin'ny seranantsambo ny Tomasina. Hanaparitaka ny vokatra any Europe sy ireo vokatra primaire izay taterina amin'ny alalan'ny fiaramanidina ho an'ireo firenena hafa toa ny Dubai, Chine sy Russie izay samy miara nanomboka omaly avokoa ny fanomboan'ny taom-piotazana ka anjifa ny letchi malagasy araka izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ity herinandro ity. Efa nigazana tao amin'ny seranantsambo ny Tomasina hatramin'ny omaly maraina ary heverina hiaingany alarobia ho avy izao ny sambo voalohany izay tatitra ny vokatra. Tanjona ny irosona amin'ny mamatianina sy ahatsara ny kalitao ny fanondranany. Ary ny tanjona dia nisin'izay firosoana amin'ny mamatianina zay ka dia araka ny visite natao tamin'ny station zany dia efa nahitana izay innovation ny fampiasana ny semi industriel ihany koa na semi automatique aty amin'ny fitretena ny litchi izay ahondrana zany. Ary izany dia zavatra irosontsika ihany koa ahafahana hatrany mampitombo ny kalitao, mampitombo ihany koa ny taham-bokatra afaka ahondrana, ahafahana mijery ny firenena hafa koa ahafahana Madagascar zany anondrana manomboka amin'ny taona ho avy. Amin'ity taona ity dia hatrany ny 17 500 taona zany ny tanjony tamin'ny fanondranana ary ny kalitao dia tsara. Calibrage zany amin'ny qualité maro samihafa dia taratra mihitsy tsara. Ankoatra ireo tantsaha izay migoaka ny tombontsoa mivantana amin'ny alalan'ny vidin'ireo vokatra, mpiasan'arivony maro ihany koa no miasa andro aman'alina eny anivony tompo fikarakarana litchi. Ambany anefa ny vidiny hakany ireo mpanondrana na ny exportateur ny litchi ka miena tahaka an'izany koa ny vidin'ny vokatra eny amin'ny mpamokatra. Toerana roa no anara-maso ny fidiran'ny vokatra eny amin'ny lalam-pirenena faha5 sy lalam-pirenena faha2. Tompo fananganana letchi misy 120 no miasa manangona sy mividy ireo vokatra
Avy amin'ny tantsaha manerana ny faritany ny Tomasina. Antananarivo madio milamina sy mandroso no tanjona ho ny kandida laharana faefatra ny Andrijoana nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony teny amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny ity androany ity ka eto Andretsilavo. Ny ainga-tena kasina ny azo nandotam-penaka ampasika 67 hektara atsimo ary ny farana atao amin'ny kianjana ambotiny sotry ny fitsidihana sy ny fanentanana ny mponina ifidy ny laharana fahaefatra ny arana tamin'ny kandida Naina Andriantsitoaina androany. Resy lahatra ireo mpanohana sy mpiaradia aminy fa olona vonina sa anova sy ampanoso an'Antananarivo no ilaina. Zay aloha zao miaraka amin'ny monsieur le maire ny candidat numéro 4 Naina Andriantsitoaina dia mahita fa tena mila lamina zavatra rehetra na ny tsena na ny lalakely na ny fako na ny biso dia tena misafiritaka tanteraka zany Antananarivo ka izy ihany no an'ny fanantenana zany ho anay anivon'ny fikambanana na ny FIA na miaraka amin'ny CACNR, FRONR, TMAS, FIMAR zay rehetra dia mitambatra ary miray hina amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny TGV ihany koa sy ireo voniny rehetra izay voniny hiaraka amin'ny kandida Naina Andriantsitoaina amin'ny fanohanana sy amin'ny fifidianana. Ka manentana mpifidy efa ny adidinao aoka mba ho maro amin'izay mitindry mitoraka ity satria efa tsy mifidy tamin'ity fa dia teknisianina nalaina manana ny traika efa mahakasika an'izany Naina Andriantsitoaina kandida numéro 4 izy koa ny kandida mifampihavanana satria afaka nampiray ny rehetra ary zay rehetra ny ray tao anatiny niaraka tamin'ny kandida Naina ka dia miantso antsika rehetra zany hifidy ny kandida numéro 4. Rehefa vita ny fitsidihana ny faritra sy ny fandresen-dahatra ifidy ny laharana fahaefatra nitoy teto amin'ny kianjana ambotiny sotry ny fanentanana sy ny fandresen-dahatra. Nisy ihany koa nandritra ny fihaonana natao teny an-toerana ny fizahan-pahasalamana maimai-pona natolotry ny kandida Naina Andriantsitoaina ho an'ny mponina. Vahoaka salama no afaka mandroso raha ny fanazavana ary vahoaka vonina ifanometanana anavotra n'Antananarivo. Jereo ane naroponina tamin'ity toerana ity jereo indray aman-drenitsika nanao andreny sitery ro hity ro ny lalana taloha tsara maninona tsy nambohanina zao jereo ny lalana tsena ao anaty rano ny mpandeha tongotra ao anaty rano ny tomobile ao anaty rano anaty fotaka anaty loto tsy manaiky an'izany tsika sa ahoana? Aleo amboaritsika ny tanàna rehefa tsy manao ny olona ho ataotsika sa tsy ataotsika tsy vitatsika zany raha tsy miaraka tsika mila firaisan-kina mponina Antananarivo ray manontolo tokony miaraka miova ny toe-tsaina samy manadio ny azy fanjakana tokony manao ny azy ny commune tokony manao ny asany mana sa tsy manana. Tsy nijanona hatreo nanentana ny mponina ifidy ny laharana fahaefatra sy ny mpanolo-tsaina laharana faharoa ny kandida ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Ina tinareo Tananarivo maty onina ina tinareo Tananarivo madio dia andao ary ifidy andaotsika ifidy amin'ny 17 novambra yensa tsy ina numéro fiditsika le conseiller que les conseillers verts 4 any ben'ny tanàna tongava mifidy mifanampy tsika tsy manavakavaka tongava daholo mifidy ty tsika daholo mponina Antananarivo ary tsika hivoatra Antananarivo yensa tsy ka amin'ny 17 novambra amin'ny fotoana matoky sa tsy matoky Manohana ny kandida Naina Andriantsitoaina laharana fahaefatra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny Association des jeunes musulmans pour les progrès araka ny fanambarana nataon'izy ireo ny hariva teo teny 67 hektara fanadina. Ny tombo ray indray ireo fikambanana sy antoko politika manohana ny kandida avy amin'ny ERK eto Antananarivo renivohitra.
androany nanao fanambarana amin'ny fanohanan'izy ireo ny candidat ben'ny tanàna larana fahifatra na inandria tsitoaina ny association des jeunes musulmans pour les progrès. Resy lahatra tokoa zahay rehefa nandiniky ambony sy ambany fa olona tokony toanana ary olona mendriky itoanana satria izy olona famanana trakefa amin'ny fampandrosoana zavatra zay ataony ary magname toky izy zay fa hiaraka aminany jusqu'en farany ary koa zay magnentana nalo zay olo mbola tsy resy lahatra amin'ny fanohanana anaina mbola tsy tara zao fa amle 27 ny fifidianana ke miangavanareo mba agnaty evidarana zay amin'ny fanohananay andreo atao ben'ny tanàna re mandrena jaina ary izy ny mendriky tona Tananarivo ty araka amin'ny fandinena izy satria olona tsy manavakavaka na rapoko na rapinoana. Andresa lahatra ireo mpifidy ity fikambanana ity isafidy ny larana fahifatra na ina Andrizy Toaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary ara asa amin'ny candidat ihany koa amin'ny fanatanterahana ireo programana sy sampapandrosoana. Zay ny amin'iny fa isan'ireo faritra maro ankizy voafonja indrindra any amin'ny faritra Sava noho ny forongatry ny alatra lavanilina any an-toerana. Nambara ny ministry ny fitsarana fahomafisina ny fiarovan'ny zon'ny ankizy voafonja manerana ny Madagasikara. Teboka maro ihany koa ny tokony hojerena mahakasika izay zon'ny ankizy izay ho ny fiarahamonim-pirenena sy ny UNICEF miantarandriana. Miisa mahery ny 2.7 ny voafonja latsaky ny 12 taona ny amin'ny faritra Sava araka ny antotanisa teo niveau ministera ny fitsarana. Isa isan'ireo betsaka indrindra oharina ny any amin'ny faritra hafa noho ny firongatry ny alatra lavanilina any an-toerana. Nafainganina araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika entina najana ny zony tsirairay ny fitsarana ny ankizy voatana amponja. Ankoatr'izay teboka maro ihany koa no nojerena. Ny afo nataonay zao dia mampanao formation andreo ankizy ireo fa tsy fitazonana fotsiny hoe misy le kely mbola kely dia apetraka amin'ny association reny ohatra hoe amin'ny masera na mopera misy koa amin'ny ray aman-dreny tsara sitrapo voninandreny izy reny dia ao koa efa misy zay isorana be dia be andreo partenaire technique financier ireo misy mampianatra mihitsy zany dia mampianatra misy manao maçonnerie mampianatra manao menuiserie eto ary kagabe zay nahita fa efa mivoatra be leky ary misy zay fa raha mialao izy tsy hanao an'izany tsotra sarana ny lehibe sy ny any dia misy fotatsatsa zany feno be dia lasa tafaro leky sy ny olona fa adulte efa zany zavatra tena tsy mety zany angamba fenao ny priorité de priorité nay ty amin'ny fitsarana dia ampitombo ny isan'ny fitsarana ary ny isan'ny fonjy eto Madagasikara mba ahafahana amin'ny désengorgisme séparé an'ireo zaza sy ny adulte. Tsy ny ankizy voafonja ihany, maro ny zon'ny ankizy tsy voady eto Madagasikara toy ny fampianarana, fampiasana zaza tsy ampy taona sy ny maro hafa. Ilaina manoloana ireo ny fanamafisana ny fepetra raisina. Rehefa jerena ny zavatra rehetra, eo ny ezaka efa natao, fa le ezaka mbola tsy ampy raha oharina amin'ny ny abetsaky ny mponina eto Madagasikara. Misy ireo sekoly natsangana, misy ireo ankizy nampidirana sekoly nampitomboana mpampianatra fa raha oharina ny filan'ny mponina rehetra eto Madagasikara le izy dia mbola kely ihany. Zany hoe mbola betsaka ny ezaka tokony atao. Miresaka tsika fa misy ny stratégie nationale ohatra napetrakantsika ho fiadina amin'ny fampanambadiana ny ankizy. Vita ilay stratégie tsara be ilay izy fa eo amin'ny fampiarana dia miandry isika izao aiza ho aiza ny fampiarana. Inona ny andraikitry ny tsirairay, tsy andraikitry ny fanjakana rehetra nefa izany fa andraikitry ny tsirairay ao anatin'izay ady amin'ny fampanambadiana ny ankizy izay. Nankalazaina androany teto amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny 30 taona ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony ankizy. Ho an'i Madagasikara 20 taona tamin'ity taona no nanatota izany io fifanarahana io. Fomba jereo kely izay ampety an'izany fa ireo izay tsy manana atao menatra ihany. Zo ihany koa ny miay salama ny riario amin'ny dada sy mama.
Feno 13 taona androany no nanomezana ny tantom-panjakana eo Analakely ho an'ny komandany faritany miaramila voalohany. Titim-panjakana no nivoaka ka ny General Galeni no nanasony izany. Ndeha rahatsika anatin'ity fanadidinina manaraka ity ny andinindiny makasika izay. Ka eto Andretsala. Feno 13 taona androany ny nanomezana ny tanimpanjakana eo Analakely ho an'ny RMA na ny komandany faritany miaramila voalohany. Raha ny tantara, ny 20 Novambra 1977 no nivoaka ny titim-panjakana nanomeny tany ho an'ny Tafika. Ny 20 Aogositra 1977 no nisy ny fangatahana natao hanomezana ny tany eo Analakely, toerana misy ny RMA na ny komandany faritany miaramila voalohany amin'izao fotoana. Antony nanaovana ny fangatahana ny fanatsarana ny fitatanandara eo anivon'ny Tafika, izay tsara raha eo afovoan'ny tanàna no misy azy. Raha ny fanazavana, manamora kokoa ny fifandraisana sy ny serasera amin'ireo fitatanandara miaramila ny fisiny eo Analakely. Arak'izany, natolotra ny komandany faritany miaramila voalohany ny tany, izay voafaritra araka ny mahatanimpanjakana azy, ka ny lieutenant colonel, directeur du génie sy ny lehibe ny sampandarahany fananatany tamin'izany fotoana no ny andraikitra ny fampiarana ny didim-panjakana navoaka. Io didim-panjakana io, izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny gazety-panjakana, ho fantatry ny be sy ny maro, ka ny General Galeni no nanao soni ny didim-panjakana ny 20 Novambra 1977. Maro ireo miaramila sy mahery fo ho an'ny tanindrazana namoy ny ainy teo am-panatanterana ny asany teo anivon'ny Toby. Ohatra amin'izany ny lieutenant Albert Randriamarimanana, izay nitarika ny fivoriana teny Tanjombato, anafoana ny fanafiana ny tompy miaramila eto Antananarivo sy anavotra ireo mpitaritolona malagasy ny 17 Martsa 1777. Ny 12 sy ny 12 Jolay 1777 no nitsarana azy tao amin'ny fitsarana miaramila frantsay ka nivoahan'ny didy aminona azy. Arak'izany, notifirina teny Ankatso izy ny 12 Aprily 1777. Tsy aivina trany, manana centre opérationnel mifandray mivantana amin'ny fitoerana fiarovana eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena, fiarovana n'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny RMA, ary manome tanana amin'ny famerenana indray ny fandriampahalemana eto amintsika, araka ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ho an'ny daty 10 hatramin'ny 20 Novambra izao no tanterina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity. Yves Richard. Nivoaka ny farany herinandro teo ny laharana fa 7 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny daty ny 15 hatramin'ny 20 Novambra zao, izay azo jifaina amin'ny sarany 100 ariary. Jouant la transparence, 5 anciens ministres attendus à la haute cour de justice. Izay lohateny lehibe nasongadiny Matin Hebdo ary hita ao amin'ny pejy fahaefatra. Isan'ny lohateny nasongadiny ihany koa ny mahakasika ny trano fiantohana Mama, affaire assurance Mama, l'Astram séries en défenseur des acquis de la compagnie, hita ao amin'ny pejy fahatelo. Any amin'ny pejy fahavalindray no ahitana ny ambainday ny mahakasika ny barehan'ny Madagasikara sy ny fifanitsanana iadina ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny kanina 2022. Lohateny noentin'ny Madagasikara Matin Hebdo nanasongadinana izany hoe football Abel Anissé, objectif CAN 2021. Tsy latsa-danja ny vaovao ny kolotsaina ao amin'ny pejy faha 12 sy faha 13, tsangatsaina 7 iresahana ny fomban-drazana antakarana tanterahina isaky ny 5 taona ao Ankarabe Ambilbe. Ary farany tahaka ny mahazatra dia ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana lalino mahakasika ny fikirakirana kodiarana narahina teto amin'ny fahitalavitra kolo omaly alahady fa 17 Novambra, izay ho hitanao ao amin'ny pejy faha 12. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka omaly ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Algérie. Misy 5 ireo kandida hifanandrana amin'ny 12 Desambra ho avy izao fifidianana izay tsy pahan'ireo vahoaka algériana. Fanadina. Le bain de foule est timide. Raha tokana nanomboka omaly ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Algérie, mitoetra ny fidinana an-dalambe ataon'ireo vahoaka marobe izay mitsipaka ny fanatanterahana io fifidianana ny 12 Desambra io. Nambaran'ireo mpitokana fa tsy azo ekena ny fanatanterahana izany.
indrindra ny filatsahako fidiny ireo kandida 5 izay namafisina izy ireo fa piraitsokombakomba tamin'ny fitondrana teo aloha notarihany Abdelaziz Bouteflika. Tsy mbola nahitana ny lisitry ireo kandida araka izany ny toerana manokana fametrahana ny peta-drindrina mandritra ny fampelezan-kevitra. Tiany manamarika ny fanoherana ny fanatanterahana ny fifidianana no apetaka ireo Algeriana amin'izany. Ankoatr'izay fanoherana ny fifidianan'izay, tsy manaiky ny fametrahana ny rafitra isana ny tetezamita no takin'ireo mpidina an-dalambe nandritra ny valovolana mahery ihany koa ankilan'ny Général Gaïd Salah izay mitondra ny Algérie amin'izao fotoana. Que réclament les manifestants depuis plus de 8 mois. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soa fa tsara ataolo tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.